Vatsimpana etni Pasteur RATOVELO Roger. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masino. Le Andriamanitra tianay, le Andriamanitra tomponay, le Andriamanitra loloavinay atapony loha ary ny andohanay nefa mbola hiafaranay. Le Andriamanitra nametombonandro anay indray, anehoanao fa tsara ianao sady mpanao tsara. Sotranao zay ny amin'ny fitahinao anay tamin'ny aliny tokoa. Narovanao anay tamin'ny heriny aizina sy ny fahafatesana dia mino fahavelomana. Famindrapo sy fitiavana avy aminao zany. Fahavelomana tsy sarotsaro fa velona tanteraka, afaka miteny, afaka mihetsika, afaka miaina, afaka mijery, afaka matsiaro anao tokoa. Ary zany anatonanay anao ankehitriny, hideranay ny anaranao, ankasitrahanay satria mbola fitiavana avy aminao indray zao fitombavaka hifananaranao anay zao. So fotoana hitenenanao aminay zao, azahoany indray mametraka ny fiainanay amin'izay tokony hipetrahanay amin'ny maha-kristianina anay. Mankasitraka anao feno mankatelina satria rehefa vela takan'izao dia porofo-pitiavana zany fa efa navelanao ny fahotanay. Nefa ianao nefa niteny fa raha vao miratra amin'ny mason'ny zanak'olombelona dia ratsy avokoa ny fisainana. Ka zany mbola angatanay famindrapo, famelan-keloka amin'ny anaranao, mba ho voadio anao, voasasanao, ka fiainana madio, fo madio no andraisanay ny Hafatrao, mba ho tany tsara hamozato isan-jato ny taninay amin'ny Hafatrao. Fa dia olo satana kosa zay tady hanapotika ny fifandraisana, dia didina sady amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, tsy anakery tsy hanampahefanina amin'izao fifandraisana zao, fa ny fanahinao masina no anakery dia mahery indrindra. Dia mitenena Jesosy fa vonina iainao anao ny mpanomponao. Amen. Dia ampifaliana trandry avana no hiarabanantsika sy hanonana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky Tesalonianina voalohany toko 5, andiny 5 no vatsim-panano nomeny tompo ahy sy ho anao androany. Tesalonianina voalohany toko 5, andiny 5 sy ny 1. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa, ianareo rehetra dia zanaky ny mazava, sy zanaky ny andro. Tsy any alina ny anomaizina isika, koa dia aza matory toy ny sasany isika, faoka hiambina ka hahony tena. Amen. Ny olona rehetra raha mbola tsy mibebaka riavana na tsy mandray an Jesosy dia azo lazaina fa mbola mipetraka ao anatin'ny aizina na amin'ny alina izy izay. Rehefa alina tokoa mantsy ny andro dia matory ny olona fa ny sasany kosa amin'izany vao tena manao ny asa ratsiny, manao zavatra hafahafa izay tsy tiany ho hita amin'ny andro na amin'ny hazavana, fa mila takitakona izy. Raha tsoro izany ry havana dia ao anatin'ny aizina isika no manota, no manao izay zavatra tiantsika atao, ary zavatra atao izay dia zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hany ka atao amin'izay tsy ahitany olona azy, ary mihevitra mihitsy aza fa tsy misy pahita, ary dia terena fotsiny zao ho tafandromandry ny eritreritsika manoloana an'izany. Ary dia minitsy mahalala isika fa tsy misy takony izay tsy ho hitan'Andriamanitra na inona ataontsika. Fa hoy ny voalaza hoe fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary ho imasony izay hafarany ataontsika. Ary tsy maintsy handray ny valiny isika na hoela na hoaingana amin'izany rehetra izany. Fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy kosa ianao, tamin'ny alalan'ny filazantsarany, dia natsapa fa diso lalana dia nibebaka ka nanapa-kevitra hitsiverinanao izay ratsy vita anao taloha, ary dia tonga olom-baovao ianao olona mifo. Mifo tamin'ny torimasom-panahy tao anatin'ny aizina taloha. Mifo satria voataratry ilay fahazavana lehibe entin'i Jesosy. Fa io tokoa mantsy ny tompo hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka tsy handeha maizina intsony,
fanana ny fahazavana iny. Izany hoe ho hita miariary ny ataontsika rehetra, ary ho sapatsipaka fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tokoa kay ireo rehetra izay notanterantsika, ary dia marina loatra raha tsy sahintsony ianao ireo asa ratsy izay efa niainantsika isika riavana. Ary indrindra no itenena amintsika hoe isika izay milaza fa efa nandray an Jesosy dia mbola matoritory foana ve, na ho mandrimandry ny saina manoloana ny fahazavana izay efa mitsinjo ny diantsika isan'andro, fahazavana izay mitaratra hoe efa tena mandeha amin'ny lalatero ve ianao, sa mbola migolabona ao anatin'ny lalana malalaka nefa maizina. Ny mampalelo angery havana dia maro ny olona no milaza efa nandray an Tompo, efa nifanena tamin'ilay fahazavana fa ny fony mbola donto e, ary masom-panahy ny mbola tsy mahita e, anika mbola mitoetra ao anatin'ny asa ratsy ny sainy sy ny fony. Ary anisan'izany asa ratsy ny fosy ny saina izany ny fiatsaram-belatsia izay toetran'ireo fariseoka ka nolazain'i Jesosy fa loza ho azy ireo izany, nefa dia tapitra miaina amin'izany fiatsaram-belatsia izany daholo ny kristianina rehetra. Ny olona amin'i Jesosy riavana dia olona mifo, ary tsy avelan'ny fanahy masina mipetrapetra-potsiny izany, fa raha vao misy ota na zavatra hafakely mitady ho tafiditra ao dia sainy miady sy miambina aingana amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ary raha sanatrika tafalatsaka dia tsy avelony tafandrimandry fa asainy foana sy mibebaka manavao ny fanoloran-teny isan'andro eo apototry ny azo fijalian'i Jesosy, mba ho sasany amin'ny rahany. Ny olona eo amin'i Jesosy koa tsy tokony toetra foana izany fa tsy maintsy manana fitiavana, fangorana ny hafa, ahay mizara ny fahasoavan'Andriamanitra noraisiny, fa tsy ho tia tena ka ho fihiny ho azy irery. Ka dia fantaro ny tenanao riavana, raha efa ao anatin'ny mazava ianao na mbola ao amin'ny maizina, fa raha tena nandray ny mazava ian'ny marina ianao dia toy izany no tokony toeponao. Toe-potsy say mihatsara velatsia eo amin'ny Tompo, toe-potsy say manota, ary toe-potsy tafandrimandry fa fo mahay mifona sy mibebaka iana raha sendra misy tsy mety natao. Toe-po feno fitiavana ny hafa, ka mahay mizara tsy mana fangorana ny fanahin'ny hafa izay hita fa mbola ao anatin'ny aizina sy mihazakazaka makany amin'ny fahaverezana. Toe-po manetsika ny hery ny fanahy masina ka tanteraka ny tanjontsika hoe mba iray ihany izy rehetra. Ry havana, raha samy anana izany toe-po izany tokoa anisika rehetra, efa nibebaka sy nandray an'i Jesosy marina, ka tsy hamita tena sy tsy hemotra intsony ambara-pahatonga ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahona, fa tena hitoetra ao amin'ny mazava lalandava. Amen. Ivavaka sika Tompo. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao, raha nandray ny Hafatra ho teto izay dia na iza nandray an'izany, iantefany teninao izany, dia tsy maintsy mandiny tena, raha milaza ihany koa fa nandray anao ho tompo sy mpamonjy, ka tena mandeha amin'ny fahazavana ve. Tsy misy fiatsaram-belatsia miakatra amiko sy anao Jesosy Tompo, tsy misy fiatsaram-belatsia miaraka amin'ny ankonao, tsy misy fiatsaram-belatsia manoloana ireo mpiara mivavaka, fa tena ifampitantana tanteraka handeha amin'ny lalan'ny mazava. Miezaka isan'andro tokoa mantsy ianao manoro ny lalan'ny fahazavana, manana fiadanana ny fonay sy ny fanahinay amin'izao fanarahana anao izany. Mahery loatra nefa ilay Satana ka tomandavo anay amin'ny zavatra kely fotsiny, fa raha mbola manana anao izay tsy maintsy hitoetra ilay mazava satria fantatray tsara fa ilay fahazavana entinao tsy maintsy mandresy ny aizina atao anatinay. Manaiky ary izay androany fanavao ny fanoloran-tena indray ka hitoetra atao anatin'ilay fahazavana tsy mitsolopolopy
fa fahazavana feno, hitondra fanana, hitondra fitiavana, hitondra fanantenana amin'ny andro rehetra fiainanay. Amakivankerinandro vaovao indray, reto zanakao malalanao. Amariny isan'andro Jesosy, fa lalan'ny fahazavana no dioviny, ka tsy saina petipetina hiatra aminay tsirairay aby. Sainana feno fifaliana, feno fitiavana, ka tena mbo marina aminay Jesosy ny teninao hoe mba ho iray ihany tokoa izy rehetra ao aminao ry tomponay sy mpanjakanay. Terizo madio ny fonay mba hitoetra ao anatin'ny fahazavana ho feno fitiavana, ho feno fandeferana indrindra manoloana ny havanay sy ny ankonanay ary ny mpiarabelona aminay. Ta io ny asa fiveloman'ny tsirairay, ta io ny fianaran'ny tsirairay, ta io izay ataon'ny tananay mbo mendriky ny anaranao. Dia mametraka an'izany voninahitsy ny anaranao. Raiso ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ray. Izao ombanao mandrakariva ho Jesosy, fa takoky nombako ao Mosesy nombako anao. Tsisy ajananao amin'ny lalan-kalehanao fa izao hoe mandehana foana amin'ny lalan'ny fahazavana dia ho feno fahatsarana ny andro mpiainanao ray manontolo. Atolotra ianao ndeha sy ny anjara voninahitra Jesosy, fa ny fitahiana, ny fahazavana, ny fahatsarana rehetra omeo andreo vahoakanao izay mandre ny Hafatra ankehitriny. Aleluia. Amen.